Délégation avy amin'ny fanafina ilay antsoina hoe Fédération de Société d'Assurance et de Droit National Africaine no nanatanteraka fitsidihana teny amin'ny lapam-panjakana ny Mahazorivo teny amin'ny Prime Ministre lehiben'ny gouvernement Jean Ravelonarivo tamin'ity androndroany ity teboka maromaro no noresahan'ny rotonta tao anatin'izay fionana izay. Ny fanatanterahana ny andian'ny fahasivy amby telopolo amin'ny fivorimben'ny FANAF no niompanan'ny dinika nandritry ny fionana ara-pomba fanajana no tanterahany délégation'ny FANAF tamin'ny Prime Ministre lehiben'ny gouvernement teny Mahazorivo ny maraina teo. Voalohany zany zavatra io no tonga eto Madagasikara satria amin'ny taona ho avy moa ry zareo dia ifety ny 40e anniversaire n'izany Fédération africaine ny assurance zany. Na tonga ny azy eto Madagasikara zany dia nisy fananana araky ny voateny teo entre ny Maroc sy Madagasikara. Fa Madagasikara koa moa dia misy coïncidence kely zany amin'ny assurance aro satria ny assurance aro moa dia razaka fa manana andraikitra goavana ataontsika hoe part de marché moa filaza anazy amin'ny teny vahiny eto Madagasikara any ho any amin'ny 55%. Dia amin'ny manomboka koa zany ry zareo mifety ny 40e anniversaire ry zareo. Izay zany angamba mba argument de base koa anisany mba nazahoana azy. Rehefa andresana moa zay razaka malala fa ny assurance araky ny hitatsika manana andraikitra lehibe koa eto amin'ny firenena fampandrosoan'ny firenena amin'ny économie na ny tourisme satria reo olona reo zany a misy mpizaika any amin'ny 600 no tonga eto avy any amin'ny firenena 370 ary miisa 770 amby zato ny société zany hoe ny société d'assurance ho tonga ao manatrika an'io zavatra io. Ankoatry ny fitsidihana ara-pomba ofisialy moa dia nanolotra fanampiana ho an'ireo trabona ihany koa ny délégation'ny FANAF. Fanampiana izay nahitana vary 10 tonnes, bodofotsy 10 ary savony 2 alina isa.